fitaterana zotra 138 tsy mbola andravana ny olana. Etsika ny zony mpanjify anatanteraka fokanan'olo lehibe ny PMH. Fisoratana anarana anaty lisy mpifidianana tsy dia marisika intsony ny olona. Manolotra ny araba tomboky kilasy tomboky vavy manasanao ampitiavana anaraka ny fotoana ny fampalalam-bavao ny MBS hatramin'ny farany amin'izao takarivany alarobia fa 7 volana febroary ny taona 2024 izao. Mbola tsy nivaraka izany hatreto ny olany fiara fitateram-bahoaka eo amin'ny zotra 138 ao amin'ny coopérative Campimi mbola mandeha amin'ny fitsarana ihany koa moa mikasika ity raharaha ity amin'izao fotoana izao araky ny voalaza. Mialy rary nombana sy Andra Kotomalala. Niverina niakatra fitsarana tamin'ny volana Desambra 2024 lasa teo ny raharaha mahakasika ny zotra 730 taorian'ny fitoriana fanipolony nataon'ny olona milaza azy ho lehibe ny coopérative Campimi. Fitsarana ady maika na refere araka nangatahany ilay mpitory no natao tamin'izany ary fanerenan'ny filoha hanao famindram-pahefana amin'ity milaza azy ho filoha vaovao ity izay tsy mpikambana akory ao amin'ity zotra ity no votoatiny. Nahatsapany tsy fanaran-dalàna ny milaza azy ho filoha vaovao io anefa nimpitsara ka tsy nanaiky ny fangatahan'izy ireo. Mbola mitoy anefa ny fanakorontanana ataon'ireo milaza azy ho bora vaovao ka zary lasa misy fiatraikany any amin'ny asa eo anivon'ity zotra pitaterana ity izany. Rangarangany mihitsy tsy misy tsy vita amin'ny vola dia nampalahelo fa ny valiany tao amin'ny refere tokoa na dia ady maika arana hoe didinako anao famindram-pahefana nefa efa nilazainy solo vavahady tsara tao anatin'ny fanazavana fa fanakorontanana niaraka tamin'ny ministère nataon'ireo olon-dreo satria ireo olon-dreo dia tsy amin'ny lalàna mahakasika ny coopérative zany dia tsy membre le tsinitsinina le milaza ho président indrindra sy le milaza ho trésorière fa endren'ny filohan'ny fitsarana tao amin'ny cour d'appel rehefa nandinika ny raharaha izany dia hitany hoe tsy ampiarina ilay didy zay lazainy zareo fandresena ny reariany zareo tao amin'ny référé première instance moa zany zay hoe mandidy manao passation zay. Manakorotana izy manakorotana fa izahay koa miezaka foana mandamina an'ilay asa pitaterana zay efa nekenay ao anatin'ny cahier de charge andraikitra efa nekeny io tsy maintsy na anakorotana izy na aninina izy na ampiasa ny volana izy zay kosa miezaka foana mandamina ny fiarahamoninay. Ny firosona amin'ny fifidianana no voaolana hialana amin'ity olany zotra 730 ity araka ny voalaza ny ity tompon'andraikitra ity hatrany. Ny fifidianana raha ny tena marina zany efa tokony tamin'iny farany taona 2024 iny no natao. Raha tsaroanareo nisy fampiantsoan'ny CTU anay tamin'ny faraparan'ny taona iny ihany koa hoe milaza andamina izy. Fangatahany tao anatin'izay dia hoe miangavy tsy ho atao ao anatin'ny ambolana voalohany ity taona ity ny fifidianana. Zay nefa mahita fa ny fifidianana ihany no fototra voalohany andaminana ny coopérative satria ireo olon'ireo tsy ndrinay foana fa sady tsy membre no tsy usagé indrindra le milaza ho président tsy ho tafiditra ao anatin'ilay raharaha-pifidianana ho ataonay mihitsy zany aloha ilay milaza ho lohany sy ilay milaza ho trésorière satria tsy membre. Dikan'izay zay ny antony anakorontanana zareo satria io ny fomba eritreretiny hoe mba hipetrahany eo amin'ny fitantanan'ilay coopérative. Manao antsoava amin'ny commune manoloana ny zava-misy moa ity tompon'andraikitra ity mba hijery akaiky ny tsy ara-dalàna sy ny tsy ara-draviny ao anatin'ity raharaha ity. Mpitondra taxi be iray andeha hiasa maraina no nodaroan'izy io miisa 9 ny maraina teo tokony ho tamin'ny 4 ora maraina tetsy Mamorivato. Nosakanan'izy io ny fiara nitondra azy ary naray ny Torabato ka voaterin'izany ity mpamily niaran-daroka sy fandrahonana ity mpamily nandritra izany fa tsy nanaiky niala teo amin'ny toerany. Ny manodidina no nampandriangana ny mpitandro ny filaminana teny an-toerana ka voavotra soamantsara ny ainy mpamily sy ilay fiara. Vao nahita ireo mpitandro ny filaminana moa ireto olon-dratsy dia vaky nandositra nitsofoka elakelatrandro. Efa noentina namonjy toeram-pitsabony ilay mpamily amin'izao fotoana ary efa nanomboka ny fanadihadiana ny tompon'andraikitra. Ny vaovao mikasika izay tsy fandriam-pahalemana hatrany ihany koa dia jiolahy iray no maty tetsy amin'ny 67 hectara ny atoandro teo
avy nanao ny asa ratsiny izy ity raha ny vavao ka ny faninjehan'ny fokon'olona ny latsaka tao anaty lakan-drano Andriatanty ka tsy afa-nitsoakintsony. Ny fampitorahany olona ity farany fa tsy nentin'ny voaka tao anatin'ny lakan-drano. Tonga teny an-toerana ihany koa moa ny mpitandro ny filaminana taorin'izay. Iny izy andeha malitifitra amin'ny basy noentiny iny noho izy izao lavan'ny bala ny mpitandro ny filaminana izao. Basy revolver moa no teny ampelantanany ity ziolahy ity izay saika entina hitifirana olona izao. Mitoetra ny kosa ny hesiky ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana. Isaraka izany ny fikoanando lehibe ho ataony avy eo anivon'ny fikambanana mpanjifa mirahinana ny PMH Atoaty ho fanohizana izay hetsika izay. Mialy Rarinombana sy Andra Kotomalala. Amin'ny ankapobeny nambarany teo anivon'ny mpanjifa mirahina na ny PMH fa nahafapo azy ireo tanteraka ny fionana sy ny fivoriana tamin'ireo herovelona teto amin'ny firenena mikasika ny fijerem-baolana amin'ny fidangan'ny vidim-piainana ka anisan'izany ny firesahana tamin'ny filohan'ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara Mark Ravalomanana. Mbola tsy rototra sy toa Manobe Marenina mikasika izay fionana fitadiavam-baolana izay kosa ny filoham-pirenena raha ny voalazan'izy ireo hatrany. Tsy miova fa tokana ihany ho ny filohan'ity fikambanana ity ny tanjona dia ny tsinjovana ny vahoaka malagasy amin'ny fahasahiranana teraky ny fiakaran'ny vidim-piainana saika ho isan'andro. Tanteraka soamantsara ny fionanay tamin'ny herovelona rehetrarehetra. Anisan'izany ny filohan'ny rodobe mpanohatra Andriamatoa Mark Ravalomanana. Teo ihany koa ny fionana tamin'ny groupe Panorama ary ny FFKM. Nipetraka soamantsara izy ireo ary namehany sosikevitra ny ihany koa amin'ny mahampanjifa azy. Indrindrandrindra ny zavatra nanetsi-poanay mpiaro ny zon'ny mpanjifa PMH dia ny hoe mipetraka amin'ny maha ray aman-dreny anazy ireo ray aman-dreny ara-politika ireo. Eo anatrehan'izay zavatra zay nefa dia gaga ihany ny tena satria tsy namaly ny antso ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao. Mametra-panontaniana zany zay hoe zava-dehibe sa tsy zava-dehibe amin'izao fitondrana zao ny fanomezana ny atao hoe sosikevitra sy vahaolana satria tafiditra ao anatin'ny adidy sy andraikitra mpiaro ny zon'ny mpanjifa PMH ny fanomezana an'izany atao hoe sosikevitra. Firenena erahamanana ity ary tombontsoan'ny mpanjifa zay efa hita amin'izao fotoana izao fa efa ho faty ny amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny amin'ny tsy fisian'ny asa, amin'ny tsy fisian'ny tsy fampin'ny karama no misy eto tamin'ny Repoblika Madagasikara. Tsy mijanona treo fa mitoy ny hetsika iarovana ny zon'ny mpanjifa. Fikoanando lehibe indray no dingana manaraka anohizana izany araka ny nambarany teo anivon'ny PMH hatrany. Tsy mbola voafaritra saingy fantatra tsy ho ela kosa ny toerana sy ny fotoana natanterahana ity fikoanando ity. Hoisy atoato ny fikoanando ny mpanjifa. Ny zavatra mampametraka fanontaniana aminay nefa dia mbola eo ny sakatsakana zay apetraka. Ekenina fa misy ny aretina kanefa kosa ao kare tompoko mba lay ataontsika hoe tombontsoa amin'ny mpanjifa ny jerena satria io fikoanando amin'ny mpanjifa io dia zava-dehibe loatra tafiditra ao anatin'ny zo fototra ny mpanjifa artikla 4 ny fienona ny makarary azy eny hatramin'ny etaetany aza. Angoatra ireo voalaza nambarany teo anivon'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa ihany koa fa tokony ny fanohanana ny tantsaha sy ny fanampiana ny tohadrano no himasony ny fitondram-panjakana fa tsy ny fanafahana vary avy any ivelany. Torak'izay ihany koa ny eo amin'ny lafin'ny PPN satria famonoana ny fandrarana ny orinasa eto amintsika izany. No mafisy ny faramitoy izao fomba fitantanana ny mpitondra ny firenena izao dia ina isy fipoahana krizy ara-tsosialy, ara-politika ary ara-ekonomika eto Madagasikara. Nitondra fanazavana mikasika ny fanambarana ny paritaka tao amin'ny tambazotra tserasera momba ny fanaovana filazana fitadiavana na avis de recherche ny Ramatoa Raissa Hazaivola ny mpisolo vavazo any Androany. Notsindrin'izy ireo tamin'izany ary fa tsy nitsoky Raissa fa eto Antananarivo ihany. Avitra solondray sy Tahirinaina. Notsondreo mpisolo vava ny filazana fa nitsoka ny ivelany Raissa izay nokarohana noho ny raha saika nahafatesana olona.
tokony alainambava nietsy amin'ny fitsarana misahana ny eloko abevavy ity farany ahafahana mandroso amin'ny fanadiadiana mikasika indrindra izao raharaha izao kanefa tsy hita popoka ka tonga amin'izao fanaovana fikarohana izao. Nilaza ireo mpisolo vava azy fa anatin'ny fiterahana Iraisa amin'izao ary efa nampahafantarina ny eo anivon'ny BC Tsianosy izany. Dia eto moa zany zay dia mampafantatra ny anareo mpanao gazety sy ny vahoaka zay manaraka kaiky an'ity raharaha zay eritreretina hoe ngeza be fa androany marainy raha isany teraka misy ny taratasy fanamarinana zay taratasy zay hoe teraka izy androany mbola ataontsika hoe manana atao ihany amin'ny 3 volana izy angamba no tokony mba tsy hoelingelenina mba ho fahasalaman'ny zaza zay naterany sy ny reniny satria ny zava-nisy dia raha araka voalazako tany aloha hoe raha 14 février izy tokony ho teraka vokatry n'ilay avis de recherche iny dia nisy choc émotionnel izy dia iny teraka izy androany. Vonina hiatrika sy hisedra tanteraka ny mpanao famotorana izy fa kosa mangataka ireo mpisolo vava ny amin'ny any amorana izany noho izy izao terabao izao. Ny olona any ivelany efa mahafantatra zao fa ary amin'ny klinika ary izy teraka efa ohatran'ny marina zay information zay zany mehentina ilazana hoe tsy mandositra olona io ary vonina amin'ny fiatson'ny manam-pahefana ny fitsarana ny polisy zay rehetra mety tokony olalovany dia vonina io fa mba mangataka fotsiny zay hoe mba respektena ilay zon'olombelona moa zany. Tsara ny mampafantatra fa Iraisa dia isan'ny voasaringotra ao anatin'ny raharaha mafana mikasika ny ministeran'ny fitsarana ankehitriny. Manamafy ny rehetra ny amin'ny mety ilamindamiana ny raharaha tahaka ireo efa nisy tany aloha ka antony mampiteraka resabe tahaka izao eo anivon'ny tambazotra-tserasera. Zazalahy kely 3 taona no maty hita tao Andavadrano tany Antsirombato Mandritsara raha ny fanazavana voaray dia nisy disadisany ray aman-dreny ity zazakely ity ka heverina ho izay no antony nahatonga izao tranga izao. Ny aliny alatsinainy tokony tamin'ny 1:10 ora alina no tsy hita ity zazalahy kely ity niroso tamin'ny fikarohana ny fokon'olona sy ny alina tontolo. Tovavy roa atsaka maraina no nahita ny fatin'ilay zazalahy kely mitsingevana tao anatin'ny lavadrano tsy lavitry ny tanàna. Avy dia nampandreny manampahefana teo an-toerana ka namoaka ny razana tao anatin'ilay vovo. Nosamborina avy hatrany ny ray aman-drenin'ilay zaza ka efa anaovana famotorana. Ho fanatsarana ny ambany tanàna na ny bidonville dia misy ny tetikasa PPAB na ny programme participatif d'amélioration des bidonvilles izay vatsiny avy eo anivon'ny UN Habitat na ny vondrona iraisam-pirenena misana ny trano fonenana vola ny roso tamin'ny famaranana ny tetikasa androany tamin'ny alalan'ny fanadiovana. Sary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince. Madagascar izay montagne d'ordure ho ny iran'ny Blago sy sopra noho izay. Eto anaty tanàna mihitsy ny fako milalao eny ny ankizy efa zatra tanteraka ny ponina. Foana fiainanay teto fa mbola tsisy an'ity zordiry ity mihitsy aloha mipetraka teto hatramin'izay eo amin'ny 30 taona eo zao mipetrako teto latsaka kely. Ohatry zao foana ny fiainanay eto tsisy fivana eny tamin'izay maitrano aloha ohatry ny tsy dia nisy an'izy itsony voaingana kely mantsy izay le maitrano iny. Verina mifako be ohatran'izao trano tsy dia mirototra tsony le ponina amin'le hoe tsy voajeriny any ambony zany ity dia efa hoe hiainana isan'andro hoe miaina anaty loto mihitsiny zay fiainanay aty miaina anaty loto zany zao mba misy mahita zany zao le loto aty anatiny aty tiako ohatry ny hoe sarin'le trano manao boribory ohatr'izao dia tsisy mahita fa tako natao mpivoany ato le izy. Efa zatra le olona na ny ankizy na ny olona dehibe ohatrany tsy dia matahotra le fisian'le aretina tsony zany ny ankizy aty fa ohatry ny efa niainanay hatramin'izay le izy. Maro ny olana mahatonga ny fivangongon'ny fako anaty tanàna toy izao. Eo aloha voalohany indrindra ny toe-tsaina mihitsy hoy ny nambarana sy fokotany fa eo ihany koa ny tsy fahampiany fitaovana sy ny dabapako. Ny olana teo amin'ny tsy fahampiany fitaovana aloha zany ny RFD nanana olana nefa amin'izao efa nahazo fitaovana izay vatsian'ny PPAB fitaovana zany ny RFD dia mino fa efa hiena ny loto ety amin'ny faritra misy anay. Ho fanatsarana ny ambany tanàna toy izao indrindra napetraka efa hatramin'ny taona 2024 ny tetikasa PPAB. Commune 3 dia Antananarivo renivohitra, Moramanga ary Manakatra no nanaovana ny tetikasa. Efa ny farany ity ny tetikasa tamin'ny alalan'ny fanadiovana tamina fokotany 4 teto Antananarivo. Manaritsy afovoany
atsinanana manarintsoa anaty azo ary andavamamba anaty azo. Fa le izy tena mila fandraisana ndraikitra tsika ny olona tsirairay avy dia izay nampahatonga le projet le programme anasa hoe le olo eo mifokotany mihitsiny no entana nadio dia izay ny anton'ity programme anasa ity androany ity satria be loatra le fako fangongo dia ry zareo mihitsy no ampandraisana ndraikitra satria raha tsy ry zareo mandray ndraikitra dia foana ihany izao zavatra atao rehetrarehetra izao. Ity hetsika ity izay efa tsy nivondrona iray sampirenena misahana ny trano fonenana na ny UN Habitat dia naharitra enim-bolana. Norombany fiantenana Rakotomaharo ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana jeu d'échecs eo amin'ny fiadina ny tompon-daka ny samy mpianatra amin'ny anjerimanontolona ny France universitaire tamin'ny taona 2024 ity. Efa indrozy no nandrobaka izany mialohan'izao fandresena izao tamin'ny nandreseny ny mpifanandrina amin'ny 7 amin'ny 7 ifiantenaina izay teratany malagasy mianatra any ivelany ary mpikambana ao anatin'ny club de l'université Paris Est Creuteuil catégorie senior nahatratra 320 ireo nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity ary nahitana mpilalao tamina université maro tao an-toerana. Lalao izay nokarakarain'ny fédération ny fanatanjahantena amin'ny université ao Frantsa. Ny maresaka iray sampirenena dia manery ireo firenena matanjaka ny vola 4.0 miliara euro ny fikambanana iray sampirenena momba ny fahasalamana entina hiadina amin'ny fiparitahan'ny Covid-19 ho an'ny firenena sahirana. Ny firenena lehibe izay efa azo lazaina tafavoaka amin'ity ady hiadina amin'ny fiparitahan'ny valanaretina ity. Avitra Solondraibe sy Tahiriny Aina. L'Organisation mondiale de la santé exhorte les pays riches à verser en urgence 14 milliards d'euros pour financer. Ao anatin'ny firaisakina sy ny fifanampiana amin'ireo firenena sahirana izay anjadin'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 nitakin'ny OMS io lelavoly io amin'ireo firenena matanjaka eran-tany. Tokony atao vaindohan-draharaha ny fanolorana io voly io mba hanafaingana ny fifehezana sy ny ady atao amin'ity valanaretina ity ohatrany izy ireo. Satria tokoa mbola ao anatin'ny hery fiparitahana tokoa ny variant Omicron amin'izao fotoana izao, kanefa mbola maro ny firenena tsy afaka akory manokana vola hiatrehana azy ity. Ohatra amin'izany ny fanaovana fitiliana izay mibalatsaka ny ray isan-jato amin'ny isa 10 miliara natao erak'izao tontolo izao no afaka nositrahan'ny firenena mahantra. Ary ny akamaroan'izany mbola fanomezana avy amin'ireo firenena lehibe sy fikamban'ny iraisam-pirenena avokoa. Ireo firenena lehibe toa ny Frantsa sy Espaina izao efa anatin'ny fanamaivana tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana mifandrify indrindra amin'ny valanaretina Covid-19. Anton'izany ny fitsonjovan'izy ireo ny fidiram-bola amin'ny alalan'ny fizahantany. Ifarana ny 15 ny volana febroary izao ny fanamarinana sy ny fisoratana anarana ao anaty lisy mpifidianana ny anivon'ny fokotany. Raha ho an'ny fokotany manarintsoa anaty azo manokana dia tsy dia narisika tamin'izay fisoratana anarana izay aloha ny olo-pirenena hatramin'izao. Miantsony amin'ny tokony hanaovana izany kosa nefa ny antokontsika i Madagasikara. Sary sy rindran-tsary Mathieu Prince. Ny voalohan'ny volana Desambra 2024 taona nanomboka ny sokatra ny fisoratana anarana sy ny fanamarinana anaty lisy mpifidianana ny anarana. Izay ifarana ny 15 ny volana febroary izao. Efa voafaritry ny lalàna, laharana fahatelo amin'ny telopolo ao anatin'ny lalàna amin'ny feno fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka ny tokony hanaovana ny revision isan-taona. Raha ifarana afa-kerinandro anefa ny fisoratana anarana, somary tsy dia narisika tamin'izany ny mponina tetỳ amin'ny fokotany manarintsoa anaty azo. Ny favitrihan'ny olona aloha tsy dia mavitrika be izy le hoe andeha hijery ny anarany aty, fa ny fokotany foana koa zany miezaka rehefa misy tonga le manao taratasy ny olona dia eo zany ny fokotany manararoatra an'ilay olona hoe jerevana ao anaty lesy mpifidianana ny anarany na tsy ao. Dia eo zany no raha vao tsy ao zany ny anarany dia eo mihitsy zany no ampidiranay an'ilay anarany ao anatin'ilay ananay alefany amin'ny seny. Io zany zao mety raha fahalalako azy mety olana tsy haiko ny olona ve le politika ve sa hoe ny olona no tsy mavitrika mifidy. Io zany tsy anona aloha fa amin'ny akapobeany raha fahitako azy eto zao ny tanora ny tena be da be mazoto misoratra anarana ao anatin'ilay lisy mpifidianana io satria vao feno 20 ary izy satria ny anay mantsy reny zany angonina ny résidence vao avy manao karapanona dia tonga dia automatika be atsofoko fa vao tenenina ary izy hoe aterina aty le résidence avy any amin'ny district izay tsy misy an'le sary fa ho ampidirina lisy mpifidianana dia mazoto mihitsy ary izy. Ny tanora zany mavitrika kokoa fahitako anazy zao amin'le resaka fifidianana.
Ny antoko-tiako Madagasikara atretiny ho any antokony isongadina tamin'ny fanentanana ny olom-pirenena amin'ny fanamarinana ny anarana anaty lisam-pifidianana. Ho an'ny mpanohitra, ny fanovana tanteraka ny lisam-pifidianana na ny refonte no andrasana. Izay takiany lalàna rahateo, raha araky ny lalàna organika, laharana fa aotraotra 8.4 mifeny fifidianana sy ny fitsapakivy-bahoaka ao anatin'ny 9.10 dia milaza fa isaky 10 taona ny tokony anaovana izay refonte izay. Raha tsy aivina, ny volana novambra 14 no nanatanterahina farany izay refonte izay teto Madagasikara. Amin'ny mpanohitra aloha ny refonte zany hoe tena fanavana teraka ny lisam-pifidianana zany dia solution ihany zany. Mety zany satria mialana amin'le doublons triplons nisy teo zany dia ny refonte nisan'ny tsara indrindra. Fa kosa raha ohatra ka hoe avadika le refonte ho lasa fomba iray hanemorana fifidianana amin'ny 2023, mpanohitra tsy manaiky an'izay. Zay matsy ny tena matetika zavatra misy zay satria tsy moramora manao refonte. Misy recensement général des électeurs io. Dia io ary le cartanao miova daholo. Satria mandeha milahatra tsara mihitsy le filarana fa tsy hoe ohatran'ny révision spéciale général reny zany fa dia tena indray zany dia miova ny carte électeur. Zany mila préparation mafy be zany. Ka so sanatria tsy tratra izy dia fa hoe averina ahembotra ny élection. Manaiky zay ny refonte fa tsy mety kosa ny namorona ny élection. Sao dia zay cas de force majeure andray mantsy le izy zay zany no mety zavatra mety hitranga zay zavatra zay. Raha ho an'ny fokotany manaritsy anaty azo manokana na dia nalaina tamin'ny fisoratana anarana aza ny olom-pirenena na ahitana fiakarany hatreto ny olona voasoratra anaty lisam-pifidianana. Raha 7.7 izany teo aloha dia nahitana fiakarany 5.7 herinandro tsy farana ny fisoratana anarana. Vahoaka angataka lava sy lahatra vary 10 kilao amin'ny isanandro no tiany mpitondra apetraka eto amintsika. Io no nambarany antoko PSD androany raha nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika indrindra ny politika ny fitondrana ankehitriny. No amafisiny fa tsy tsahatra ny iravina anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka raha izao fomba fitondrana izao. Raha manomenjanahary toky raha marola. Fampanantenana nataon'ny Rajoelina nandritra ny fampelezan-kevitra ny fahavitantena ara-tsakafo ho an'ny firenena malagasy ao anatin'ny 5 taona. Mifanipaka amin'io balarora izay natao io anefa ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Lasa politika mpanjakana mihitsy ilay fanamparambary izay lazaina fa fitsinjovana ny vahoaka malagasy. Mampametra-panontaniana ny maro ankehitriny ny hoe tena fitsinjovana ny vahoaka ve ny fanafarana vary ataon'ny fanjakana sa misy tombotsoa manokana ny mpitondra ka lasa politika famahana olana ankehitriny. Tsy mahavita 3 andro akory mantsy ireo vary nafarana ireo raha natao ny kady tsotsotra momba izany. 21 000 tonnes zany hoe arivo sy 4 alina tonnes raha ataony kajikajy dia manome 73 500 000 kapoka. Karazaraina amin'ny vahoaka 7 tapitrisa dia manome 2 kapoka faingo 500 isan'olona. Ka eo ny le mahafahafa n'le hoe manafatra vary tsika asa be anefa rehefa oharina vahoaka malagasy dia latsaky ny 3 kapoka isan'olona monja le vary nafarina. Dia mbola misy no 60 000 tonnes afaka 3 volana. Ka 60 000 tonnes io intelo ohatran'le 3 kapoka dia 7 kapoka indray zany. Dia inona fotsiny zany ny antony anafarana vary raha ohatra ka zavatra tsy haritra firy akory nefa andaniana vola be. Aina ho famotsim-bola sy fitadiavam-bola ho an'ny samy mpitondra ny fanafarana vary isaky ny mihetsika io. No izay nanampitomboiny izany tamin'ity taona ity izay tsy fantatra mazava ny tena antony. Ny malagasy miaina misitrany ahay fa ny vahiny mpanafatra entana sy ny mpitondra no ahina mahazo tombony manokana amin'izany. Isaky ny fianakaviana zany no dia mahazo mividy 10 kilao indroa isan-kerinandro amin'ny vidiny 1000 ariary. Ka dikan'izany misy vola zany ateraky io tsena mora io. Mandeha any amin'ny 80 milliards d'ariary raha ohatra ka estimena amin'ny vidiny 1000 ariary io. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ohatrina ny masokarena, iza ny miantoka an'io, iza mikirakira an'io, atao inona le vola, iza no mampiasa an'le vola. Mandeha any amin'ny caisse ny trésor public ve io, le avy any amin'ny tsena mora io, sa mandeha any amin'ny parti anankiray eto amin'ny firenena. Anizy io, an'ny fanjakana ve io sa an'olo tokana.
no mafisy ny antoko PSD hatrany fa mila mifoa amin'ny torimaso ny vahoaka malagasy manoloana ny zava-misy amin'izao. Raha ankehitriny tsy misy ny famporisiana sy ny fanoseana ny tantsaha dia mora kokoa ny manambaka ny vahoaka indray mandritra ny fampelezan-kevitra amin'ny fizarana zavatra tsy mahavita taona io. Politika mampidikizo ny firenena no hita amin'izao fitondrana Rajoelina izao. Ny totesy amin'ny QGB Lair androany ny esika tolo-tanana ho fanampiana ireo olona sahirana vokatry ny andro rasy eskizay no tanterahiny fikambanana avy Andilambato sy ny vehivavy avy amin'ny antoko tiako i Madagasikara. Ramano Menjanahary sy Tokirama lahatrany. Ankoatra ireo olona misa 500 izay nahazo fanampiana avy amin'ny fikambanana VVSD avy Andilambato, etsika izay fiaraha-miasa teo amin'ity fikambanana ity sy ny vehivavy Tima Omaly dia olona sahirana sy traboiny manodidina ny 200 indray androany no sitraka fanampiana. Vary sy savony ary labozino natolotra tamin'izany ka tanjona ny fanampiana ho an'ny samy malagasy ao anatin'ny fahasahiranana izao. Ny andiany faharoa amin'ireo olona sahirana izay nisoratra anarana tamin'ny antso izay nataony vehivavy Tima vokatry ny fandalovany ilay andro ratsy ka natraboina ny mponina Antananarivo iny no nahazo ny fanampiana androany ireto. Androany zany natolotra ho an'le tsy nahazo tamin'ilay farany teo zany fanomezana. Ity fanomezana ity zany dia misy fikambanana any andafy mpanao asa soa antsoina hoe VVSD diaspora. Ireo zany name manontolo ny zavatra izay nozaraina teto, izany hoe vary dia savony dia labozia. Dia izay moa manana an'le vehivavy Tima isaka miboribory tany enina. Dia isaka miboribory tany enina zany enina efa nandray any anaran'le trabony. Dia tsy sarotra taminay zany isaka mifoky tany dia tsy sarotra taminay zany ny zaran'ly satria tonga dia hoe vao misy ny antso dia tonga dia lasa atsoina le lista dia ray andro na mananay an'izao dia isaorana koa zany le tompony andraikitra eny amin'ny boribory tany enina amin'le vehivavy Tima zany sy mifoky tany satria tena niasa ry zareo ary tena nilamina fandaminana tamin'le fizarana androany. Velom-pisaorana ireto ny sitraka ny fanampiana. Fanampiana avy amin'ny fo satria vola avy any am-paosiny nentina natanterahana izany. Tsy hijanona treo ny etsika fanampiana ny samy malagasy ho hiatrany ny fanazavana izay nataony filohan'ny vehivavy Tima eto Analamanga indrindra fa manoloana ny olana izay sedray ny vahoaka madinika amin'izao fotoana izao. Mibaribary toy ny vaian-kantrana ny tsy fahaiza mitantany mpitondra ankehitriny teo anivon'ny miara-manonja ho an'ny androany. Tsy mandeha araka ny tokony izy ndaram-pireneny makasika izay indrindra no fintin'ny ando miaratiana sy Manora Malala amintsika. Namelona takaitra goavana teto amin'ny fireneny ilay rivo-doza Batsiray, ampolon'ireo maty, anarivon'ireo traboina sy rava-fananana. Mangony fotsiny ny fahasimbana sy faharavana fotodrafitrasa maro. Raha nitatitra navoaka ny BNGRC, tafakatra 30 ireo namony any. Omaly any anefa, solombavam-bahoaka iray avy any amin'ny distrikany Kongo iny no nanaitra ny fitondram-panjakana ijery ny zava-misy any an-toerana. Marobe ireo maty izay efa tafakatra 770 tany amin'ny distrikiny fotsiny. Mibaribary ary mampiseho izany fa misy ny tsy firindrana asa any ka lasa miteraka enatra ho an'ny firenena hoy ny mpandraraha iray tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Miseho miariary eto ny tsy fahaiza miasa n'ity fanjakana ity. Andraso aloha azava fa tokony tompon'andraikitra voalohany ange ministeran'ny intérieur izy no mifihain'ireo distrika rehetrarehetra dia ireo no mampiakatra ny vaovao makaty dia izy no mampitany amin'ny BNGRC mba izereny reto BNGRC reto le katastrofe. Zavatra mitranga ny tenen'ny député Brunel hoe 96 ikongo fotsiny tena milaza marina aminao fa fambaraka no mitranga ho an'ny firenena manana administrateur civil araka izay anaran'izay ny tao amin'ny ministeran'ny intérieur na intatana an'io izy fa misehatra rehetra eto amin'ny fitondrana malagasy tsy dia misy administrateur civil mihitsy mitantana fa dia izy rehetrarehetra olona hafahafa daholo mitantana an'ity poste rehetrarehetra ity dia lasa miteraka fahavoazana be ohatr' izao. Fa ankoatra io no tsika foana ny solombavam-bahoaka tao anatin'ny fandarana ihany koa ny makasika ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra manjaka ny kolikoly manao izay adan'ny kibony izy ireo any ka ny vahoaka tsy mandady arina hatrany no mizaka ny mafy. Mamaika andry zalahy dia lasa toyny hoe ho legalizena ho institutionnalisena ilay fraude ilay kolikoly mantsy nytiako tenenina fa mody sarotsaromana amin'ity karazana teny raha misy recherche zany raha mitombona ny zavatra nosoratana tamina fotoana anankiray
dia tokony sy nazavatsara io amina fotoana ray tokony aharitra 2-5 taona izany hoe texte izany fa tsy ho vaovana isak'izay matsiaro tena tonga dia nikajikajy tsy ny hoe ampitombo ny vola ao anaty kitapom-bola mpanjakana fa hoe ohatrinona niditra ty aposiko ohatrinona ny vola am'sakosy hoateriny reto olo reto ohatrinona ny vola am'boritra hoateriny reto olo reto dia io vokatra iarahan'ny malagasy rehetra miaina ny fahasairana am'izao fotoana zao satria sahirana ny zava-misy ange sahirana le fanjakany tsy ampy ny vola am-pelatànana mandra-paroviana no ataonareo an'izao le vaoaka malagasy sy le firenena mandra-paroviana no nitsakitsaka n'ity lalàna na ny zavatra faran'izay kely indrindra any amin'ny fitsipika sy ny procédure na ny lalàna tsotra na ny lalam-pahanorena ianareo fa efa izao ny vokany tena omenareo sehatra mihitsy ny kolikoly fa iza manao tsy ao ny fahamarinana tsy ao ny fangaraharana tsy ao tsy hitako mihitsy zay ao satria kitikitiandry mazana foana io zavatra io kitikitiandry lalitsaina mila vola ianareo tsy le vahoaka na le orinasa no tsetsafinareo famprisio aloha fampiasam-bola misy le fahalalana faran'izay kely sy fitsipika faran'izay kely tokony ho arahana tokony ho ajaina mandana miverina mianatra aloha lafiny zavatra maro no voresaka tao anatiny ity fandarana ity androany mahakasika indrindra ny raharam-pirenena ankehitriny tsy misy izay tsy mikaikaiky manoloana ny fahatapahan-jiro lava reny amin'izao fotoana izao lasibatra ary mitondra faisana tanteraka ny orinasa na madinika izany masalansalany sy mampiasa herinaratra nampiaikapeo manoloana izany indrindra ny orinasa afakab miompampana ny fatiantoka hoy izy ireo fampahantrana tanteraka ny vahoaka malagasy ny zava-misy hoy ny nambaram-panao politika sady mpikambana ao anivony antoko tim Elion Raharson tao anatin'ny fandaharana Sahilas zao jereo tsara ny sabotage ozy tao andekaleka ka tsy maintsy hosamborona zay manao ny sabotage tahaka zany ao arinan'iny dia nandray fitenenana ny foloha zay tonga tany toerana mihitsy raha tsy diso anisan'izay resaka 50 millions d'ariary zay mihitsy hoe zay mahita ny ao anatiny androany ianao zany dia mahita variana fa nga tsisy nanao sabotage indray dia aiza le izy nefa tompona ndraiky mpanjakana voalohany eto amin'ny tany sy ny firenena no mamoaka n'izany information zany diso hoe zany le information an'ty androany ity fa tsisy nanao sabotage indray fa inona ny zavatra mitranga tao arinan'iny raha nandinika nareo miravava tonga dia lava reniny iny izy teo ny fahatapahan-jiro tsy mba délestage fa tena coupure mihitsy no manomboka teo dia nanomboka teo dia hitanao anatin'le izy hoe fa ino ty zava-misy eto Madagasikara ity fa tena efa le vahoaka mihitsy zany tena hoe tena ampahantraina tanteraka mihitsy io amin'izay raha fa nyteny ny orinasa mikaikaiky izy satria maninona mamelona n'le orinasa ny mamelona ihany koa ny olona ho aminy izy tsy te handroaka piasa raha mandroaka piasa izy inona indray ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena inona ny politika ny fanjakana mahakasika an'io efatrandro ny any Tuléar tsisy jiro renao mihitsy zany hoe efatrandro tsisy jiro zany tsy moro zany ho amin'ny tompona andraikitra mitantana ny orinasa anankiray fa bangana sperta ohatrinny raha tapaka fotsiny ary ao anatin'ny adiny roa ny iny izy teo ny fahatapahana herinaratra efa ohatrinna mitapaka maika fa ao anatin'ny ty fiainantsika ity zany dia misy zavatra ngezabe zay tsy tena hitanao mihitsy hoe tena fahoriana lalina zay ny hitako ao anatin'izay rehetrarehetra zay izy miravavaka dia tena fijaliana tsy manana politika mazava rehefa nyteny ianao tamin'ny iny izy teo propagandy misy zavatra ohatran'izao misy zavatra ohatran'izao fa tsy hitanao ny mahakasika an'izay araka izany dia hoarahanao ary ny fandaharana Global News ny fandaharana Sahilas zao iny vahiny Clémence Rarnirina sy Lilitra Faralao anatin'izany Elion Raharson mpikambany eo anivony antoko tiky Madagasikara ao ry ny fandaharana Sahilas zao kosa no anarano anoronan-tsary de The Body Game ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko